raha vao miresaka fampandrosoana maharitra isika dia tsy azo itovirana ao anatin'izay ny sehatra ny fananantany misedra olana maro samihafa nefa izy ity eto amintsika ary saika momba ny olona ny fananantany avokoa ny akamaroan'ny raharaha eny anivon'ny fitsarana valopolo isanjaton'ny ady eny anivon'ny fitsarana dia mikasika ny olana eo amin'ny fananantany ka misy amin'izy ireo no ady tany ary misy ihany koa no fifaноlanana ara-pianakaviana misy ifandraisana amin'ny ady tany. Antony maro no isan'ny mahatonga ny olana eo amin'ny fananantany araka nambarany teknisianina. Tsy tafafindran'ny mpandova ny tany ka ndraindray zany le mpandova reny misy ny sasany mipetraka amin'le tany eo, ny sasany zany mandeha lavitra mandeha reny miady zany ny sasany reny zay zany isan'ny olona. Avy ny olana ka zany amin'ny fananantany sy fandrefesan-tany baka zavatra ray ihany zay zavatra zay agnatin'ny fandrefesan-tany indrindrandrindra ka zany ny carte na hoe saritany mitambabe eo amin'ny topo zany efa ela nanaovagna azy efa tsy mandeha amin'ny tokony ho izy intsony ndraindray zany mifanitsika amin'ny tanin'olona zany ndraindray iny zavatra mandeha refesin'ny mpandrefitany vaovao zay anisina olana amin'ny fananantany sy fandrefesan-tany koa zay zavatra zay ka nohon'izay zany zava-dehibe zany amin'ny olana mikasiky ny ao amin'ny fananantany sy fandrefesan-tany dia ny efa rovitry efa tonta afa elabe ny fitaovana ampiasaina zay anankiray avy ka olana amin'le mpiara-tompo na hoe mpandova amin'le fizarana zay anankiray zay zavatra zay avy eo ka zany eo ka zany le mpandrefitany ndraindray tsy zao zany mitaky ny ordre de géomètre expert zany olo pahay expert ny tokony mandrefy le tany matetiky zany le mpanera kely iny zany ndraindray mandrefy le tany tsy tokony ho izy le raha ka mitariky olana amin'ny fanolobodirindriny eo ankely. Fototra ny fampandrosoana nefa ny fananantany ka ilaina ny fametrana politika nasionaly momba fananantany hoy ny talen'ny kabinetra ny fahadidirana Repoblika ny Madagasikara. Zava-dehibe voalohany dia ny fiarovana ny fananantany ho an'ny malagasy amin'ny toerana rehetrarehetra zay misy azy. Maro amin'ireo fahaitam-bazana amintsika no tsy mahalala akory ny zony amin'ny resaka fananantany io ary ireny koa no arovana amin'izany ny malagasy rehetra izany zay no asan'ny fitaovam-panjakana dia fiarovana izany fananantany izany, fiarovana ihany koa ireo zay maty vola zay tonga manampy atsika amin'ny fampandrosoana ny firenena amin'ny resaka ekonomika izay tonga zany manana koa zay anjarany amin'ny resaka fananantany izay. Raha natomboka ny 17 Jona 2024 ny dingana eo amin'ny fanamafisana ny politika amin'ny fananantany dia ampahafantarana amin'ny fomba ofisialy amin'ny volana marsa izo kosa izany. Valo volana zao tsika mpananongana an'io ministèren'ny mpanjakana amin'ny sanany tetikasin'ny politika ny filoam-pirenena sy ny fananantany ary ny fampitaovana efa nisy fitahirizana faritra maro natao tany Tamatavy, natao tany Fianarantsoa-Tuiliara, natao Tananarivo. Ireo no natao afaka hakana ny hevitra ny besin'ny maro amin'ny politika ny nasionaly ny fananantany ity ary araka ny tetikasa izay napetraky ministera mpanjakana teo an'irivon'ny gouvernemanta dia hoe amin'ny farany volana février ity tsy maintsy aseho zany di politika ny fananantany zany natrehan'ny gouvernemanta ary zay efa akatoky ny famarana azy tsika zao ary zay niatona manaovana zao fiorana manomboka androany zao. Tanterahana manomboka androany ary aritra 3 andro eny amin'ny CCI Vato ny atrikasa sapirenena fanamafisana ny politika ny fananantany. Mandray anjara amin'ity atrikasa sapirenena ity ireo olom-boafidy teknisian'ny fananantany ary ireo sehatra voakasika ny fananantany sy ireo mpiara-miombonantoka ara-teknika sy ara-bola. Fandraisana anjarany FAO amin'ity politika ity ny fampirisihana amin'ny fametrahana ireo toromarika mikasika ny fahatanana tompona andraikitra eo amin'ny lafiny fananantany eo amin'ny tany jony ary ny ala ka mba hisiny fanjariana ara-tsakafo ho an'ny mponina. Ireo toromarika no faritany FAO ireo dia manana ny tanjony ahatonga ny mponina anana ny enti-manana maharitra amin'ny lafiny maro mba hisiny fampandrosoana maharitra.